Fary-miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity Alakamisy 5 volana Septambra ity. Ny Rhapsody amin'ny Fahamarinana io dia mitondra ny lohahevitra hoe ianao no manome fahazavana izao tontolo izao. Alleluia, ianao no manome fahazavana izao tontolo izao. Ny teny fanokafana dia eo amin'ny Jaona 5:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Indray andro nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, dia nanontany azy ireo mpianatra izay niaraka taminy ny mety ho antony fahajamban'ilay lehilahy, na noho ny fahotany na ny fahotan'ny ray aman-dreniny. Fa Jesosy namaly hoe tsy misy ifandraisany amin'izay fahotan'ilay lehilahy na ny ray aman-dreniny zany. Hitantsika izany eo amin'ny Jaona 5:7 sy ny 8. Saingy avy eo izy dia nanao fanambarana miavaka ao amin'ny 5. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Ary rehefa avy nilaza izany Jesosy dia nanao zavatra nahavariana. Nandrora tamin'ny tany izy ary nanao feta tamin'ny rora, dia nahosony ny mason'ilay lehilahy. Ireo mpaitantara dia milaza fa tsy jamba fotsiny ity lehilahy ity, fa tsy misy voamaso mihitsy, tsy misy na inona teo amin'ny masony. Nanao fahagagany Jesosy, namadika ny tanimanga ho lasa maso tamin'ny filazana hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Fantatrao ve ny dikan'izany? Isaky ny manao ity fanambarana ity Jesosy hoe izao no izy, dia mamerina izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izy. Rehefa nanontany Mosesy hoe iza ny anaranao, dia hoy Andriamanitra izao izay izy. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izao izay izy arak'izay ilainao aho. Raha mila fanafahana ianao, izao ny fanafahana ho anao. Raha mila famonjena ianao, izao ny famonjenanao. Raha mila fanasitranana ianao, izao ny fanasitranana anao. Inona ilay ilainao, izao izay izy. Noho izany, rehefa nilaza Jesosy hoe izao no izy, dia nilaza zavatra araka ny voalazan'Andriamanitra izy hoe izao no ilainao. Nahita lehilahy iray izay tsy nanana maso izy, dia hoy izy, izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsarovy izay lazain'ny Baiboly hoe ny maso no jiron'ny tena ao amin'ny Matthieu 5:12 sy ny Luka 2:14. Ary dia niteny Jesosy hoe izao ny mason'izao tontolo izao. Raha tsy misy ahy dia tsy mahita izao tontolo izao. Teo no eo ihany dia noporofony izany ary nomeny maso ilay lehilahy. Ny ampahany tena mahaliana indrindra dia izao. Io Jesosy io ihany no nilaza fa ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao araka ny Matthieu 5:14. Midika izany fa tahaka azy afaka manome maso na fahitana ho an'izao tontolo izao ianao. Afaka manome maso na fahitana ho an'izao tontolo izao ianao. Raha tsy misy anao dia tsy mahita izao tontolo izao. Averiko indray, raha tsy misy anao dia tsy mahita izao tontolo izao. Manome torolalana, fahazavana ary viana ho an'izao tontolo izao ianao. Amin'izao fotoana izao, ambarao ampasahiana hoe izany fahazavan'izao tontolo izao. Avereno ihany, izany fahazavan'izao tontolo izao. Midika izany fa rehefa mivoaka ianao ka mihaona amin'ny olona lavo dia afaka manaran'izany olona izany ianao. Noho ny fisehoanao fotsiny dia afaka miverina amin'ny laoniny ny mason'ny olona. Olona narary afaka ny hositrana. Alleluia. Sao dia misy vavaka izay anasako anao, izay teny dia anao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, efa nataonao